Hiditra amin'ny sehatra ny fonakosika avy hatrany dia andray vahiny pasteur Jos avy ao anivon'ny église ministère des apôtres miarabanao tompoko tonga sondray amin'ity takarivo ity. Ya miaraba ny ntsaka dia miaraba antsika mpijery sy mpanaraka ny madeve sy ny vahoaka n'Antananarivo ray manontolo. Mazava ho azy misy indray ny hetsika karakarainareo amin'ny rapitso araka ny hita amin'ny fahitalavitra eno ihany koa amin'ny radio maro samihafa. Afaka azavain'ny pasteur ave ny fizotrony sy ny makasika ny hetsika eo amin'ny ankapobeny. Ya le hetsika zany dia fitoriana ny filazantsara ary araka ny fahitantsika ny amin'ny annonce zany dia hoe tianao Jesosy dia resahana indrindrandrindra zany ny fitiavan'i Jesosy Kristy atsika. Misy moa ny tenin'Andriamanitra milaza amin'ny Baiboly manao hoe Kristy dia nanolotra ny ainy ho avitra isolony maro dia izay famonjena vitan'i Jesosy zay dia manana tantaran'ny famonjenantsika dia ho amin'izay famelabelarana izay famonjena zay le hetsika fitoriana filazantsara ho amin'ny rapitso izany. Efa maromaro ny hetsika nataonareo teny an-dranomena teny, inona ny azo lazaina hoe ampiavaka amin'ity ho amin'ny rapitso ity? Ny mampiavaka an'ity rapitso ity zany dia araka ny teneniko teo hoe Kristy zany nanolotra ny ainy ho avitra isolony maro dia ohatra an'izao zany tantarantsika zanak'olombelona fitiniko amin'ny teny fohy sady angakaingana. Andriamanitra zany dia nanana zanaka amin'ny rahalahy tena mitovy mihitsy kambana, ny ray zany dia ny olona dia ny ray Jesosy dia ny ray zany maditra araka ny tenin'Andriamanitra tahaka ny fiainantsika olombelona maditra misotro toaka mangalatra mijangajanga olona tena nefa tao anaty zany mihitsy tao anatin'ny fahotana maro dia vokatran'ny fahotana zany tsy hitondra ny fiainantsika fa tsy anaty aizina anaty alahelo anaty ranomaso dia rehefa ninjehan'le fahotana avany injehany manam-pahefana avany le zanaka maditra dia nitsaokana ka ny antranony ray dia izy kambana misy kambana aminazy mihitsy ao an-trano zay endry dia iny no nanolo tena dia niteny hoe esory le akanjonao zay feno raha iny mety anaovako dia ty akanjoko ty anaovanao Jesosy io. Jesosy zany naka ny toerantsika dia itsika zany naka ny toeran'i Jesosy. Jesosy zany lasa ny vonoana kapohana nombona teo ambony hazo fijaliana ary maty mihitsy izy ary ny zava-dehibe nizaka milohany teo amin'ny hazo fijaliana dia nalaina mihitsy lefina dia natsatoka tao amin'ny lany vony dia nakarinotra naka any amin'ny fony maty mihitsy zany Jesosy dia noho ny fahotantsika natonga zay dia nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo dia izy rery any zany manana ny fahefana amonjy antsika dia amin'ny lahady io zany misy zany nivavaka ho an'ny rehetrarehetra ny amin'ny zany vokatra ny famonjena zay. Mazava ho azy fa isy ny fotoam-bavaka amin'ny ondro ny alahady io manahoana ny fandaram-potoana? Ny fandaram-potoana zany dia ohatra ohatran'izao mitohy zany le fijoroana vavolombelona ataon'ny olona maro be zay natsapa zany ny vokatra izay famonjena zay dia maro dia maro tokoa ny olona zay tantara ny zavatra zay mitranga tamin'ny fiainany dia mino fa tsy maintsy misy hifanaraka zay mitranga amin'ny fiainanao amin'ireo olona zay mitantara ireo ka rehefa tonga ianao zany amin'ny fitoriana filazantsara io dia azo fanantenana ianao dia azo finoana ianao dia hitan'ny voninahitr'Andriamanitra ianao dia mazava ho azy fa ny tenin'Andriamanitra izay nazavaiko teo moa no velabelarina ao anatin'le fotoana zany dia ny tena lehibe indrindrany dia hivavaka ho antsika rehetrarehetra zany araka ny efa anatin'ireny tracta sy filazana sy annonce zay efa natao reny zay rehetra tonga eo zany dia hivavaka ao anazy ny tenanay amin'ny anaran'i Jesosy. Ity ampamarana kosa pasteur dia tsara ihany manentana ny mpino zany ho avy amin'ny andro ny alahady io. Ya ho famaranana n'izao resaka zao zany dia manasa antsika rehetrarehetra zany satria rehefa nitory tamin'ny radio zany sy nitety tanàna nitory filazantsara dia maro tamintsika ny antso sy misimisy ny tonga zany dia misy nandefa SMS dia amin'ny lahady io zany dia mitoy zany le vavaka lehibe sy atao an'ny tsirairay avy eny an-dranomena zany ny fotoanantsika eo amin'ny terrain Iveco ny rapitso manomboka amin'ny sivy tontolo ny andro zany ny fotoanantsika dia tokava fa manana anjara amin'Andriamanitra ianao dia manana anjara fitahina amin'Andriamanitra ianao fa nentin'i Jesosy ny aretinao ny olanao ny problemanao zavatra sarotra tao aminao dia ny fiainany kosa efa natolony ianao zany fiainan-danitra zany dia afaka tonga antsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra moa nazoantsika zany finoana zany. Dia amin'ny lady zany ny fotoana iny an-dranomena iny rahana amin'ireo avy eo anivon'ny église ministère des apôtres sorana fenao pasteur Jos ny vahiny tamin'ity takarivo. Dia misaotra indrindra njaka dia misaotra antsika rehetrarehetra dia mirara fitahin'Andriamanitra antsika tsirairay avy.